fiaretsakana hoan'izay rehetra manaran'andriamanitra sady voatry ny masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alady manana ny lanja manokana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy fiainantsika zanak'Andriamanitra rehetra eo anivon'Efjekema azo alady ny 7 volana Aogositra taona 2020 izao. Iarahantsika malala fa ny alady 2 amin'ny volana Aogositra isan-taona dia nomena ny anarana hoe aladin'ny martiora. Atserovantsika ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa izay niazona ny finoana ary tsy niala tamin'izany na dia naningotra ny ainy azy zany ka tonga martiora ny filazantsara. Nisafidin'ny Efjekema ny alady 2 volana Aogositra satria io no manakaiky ny andron'ny 17 Aogositra izay atserovana ny namonoana nandefonana ilay vehivavy martiora malagasy voalohany teto an-tanin-drazantsika dia Rasalama martiora izany. Nefa tsy izy irery ihany fa ireo martiora marobe izay voarakitry ny tantara mijoro tsy nivadika tamin'ny tompo na dia tao anatin'ny fisedrana noho ny fanenjehana azy. Fa ho antsika eto amin'ny Efjekema Salema vaovao 17 hektara ny adalady 2 isaky ny volana dia ny liturjian'ny fiderana no arahintsika ka dia varindra araka izany izao fampavahana izay tanterahintsika izao. Hanomboka ny fotoana ary sika riavana ho amin'izany fiderana izany amin'ny feofeno fahavononana sy fifaliana no iarahantsika manandratra ny fosaina sy fanahintsika hira ny hira fanampiny 7:10 mielohan'ny vavaka. Miraferamauva muani Jehova retami miraferama muani Jehova Amen.
ry Andriamanitra rainay eo zay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Akory zato alehiben'ny fitiavanao anay. Fitiavanao ka dia namindranao fosiny antranao anay, ary anomezanao anay ny tombonandro mpahavelomana ka ahafahanay mandroso eto an-tranonao masina amin'izao andro manandanja sy sarobidy izao. Tsy navelanao asakanay ny atsika, ny aniarerahana sy avozanana, na ny olana isan-karazana, fa nitominao zao ka voataona, samborinao ka resonao, ary dia indreto afaka hijoro sy hitsangana eto anatrehanao mba hanome voninahitra anao, hideranao, ankalaza amin'ny karavony ny asanao lehibe. Meteza hiasa ianao mba ho tsapanay, fa velona ianao ary mamelona anay. Eto afovoanay ianao fa tsy lavitra anay, ka izany no hifaliana indrindra satria mahatoky anay ianao, manantena anay ho mahatoky eo anatrehanao ianao, satria mahatoky amin'ny asany tokoa izay rehetra mino anao. Dia ho ankasitrahana eo anatrehanao anie ny feonay, ny vavaka izay asandratray sy ny zahatra rehetra hatolotray ho fanomezam-boninahitra anao. Fa izay kosa dia ampianarinao mba hiaino anao, ahiandray izay vatsy tianao atolotra anay indray amin'ity andro ity, hoentinay mivelona sy miaina ka tsy hitsangananay menatra eo anatrehanao sy eo anatrehan'izao tontolo izao. Miasaha amin'ny fahefana sy ny hery Tompo, fa manantena anao zay tahaka izay efa hiandrasanao anay rahateo ho amin'ny fijoroano vavolombelonao. Aminaran'i Kristy no angatahana izany hery izay tanterahanao amin'ny olonao araka ny fahefanao izany. Manjaka aminay fa izany ny fahavelomana sy fiainana anay ry Tompo. Amen. Afaka mahazo toerana ianareo iroso amin'ny fianonany raharahan'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana isika hijoro anambary izany ny tompon'andraikitra eto amin'ny fitandremana. Mirabantsika rehetra indray minaran'ny Tompo amin'izao alahady faharoa ny volana aogositra izao. Misaotra an'Andriamanitra indray isika ny amin'izay mbola tombonandro sy ny fahavelomana izay nomeny antsika fahasoavan-dehibe izany, ary misaotra lalandava isika ny amin'izany fitiavana izany. Ny faharoa dia miarahaba avy hatrany isika ny ray aman-dreny mpitandrina izay eto amintsika mitondra antsika ao anatin'izao fanompoam-pavahana izao. Tsy mpitandrina misatra raha vaovao akory io fa mpitandrina izy zany ao anatin'izao fialan-tsasatra izao ny nalaina ny amin'ity anio ity. Nefa nanao izy tamin'ny fidirana voalohany teo dia izy ihany koa mbola manao izy ao anatin'izao fidirana faharoa izao. Izy no mpitandrina pasteur Fitsan, fa misy mahafantatra ihany angamba izy ny amin'ny sasany amintsika. Mpitandrina tao amin'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga, izany hoe efa tonga amin'ny fotoana izay misotro ronono dia tonga eto indray izy miara-miasa amintsika ny fitoriana sy ny fampielezana filazantsara moa. Tsy misy hoe fetrany hoe amin'izao fa dia mandra-pahafaty dia manao an'izany asa fanompony izany. Ka dia miara-panao zay pasteur ny amin'izay finiavanao ny tonga eto hitondra ny tenin'Andriamanitra ho anay. Dia misaotra indrindra amin'ny fiara-miasa, ny Tompo hamaly fidianao mandrakariva. Fantatsika moa fialan-tsasatra zao dia tahaka an'izay ihany koa ny raharaha fohifohy ihany, tsy dia misy raharaha ho ambara amintsika. Ny anankiray voalohany dia avy amin'ny université Raveljon, misokatra ny fisoratana anarana ho amin'ny fandraisana mpianatra ny amin'ny taom-pianarana 2024 sy ny 2025.
dia isan'ny fifananana idirana ho amin'izany ny concours d'entrée zany ao amin'ny L1 dia eo tanterahana amin'ireto daty ireto. Misy alarobia anankiroa izy reto, ny alarobia fa 9 volana septambra sy ny alarobia fa 30 ny volana septambra no anaovana izany fifananana fidirana hianatra ao amin'ny Université FJKM Aravelonjona izay. Misy lalam-piofanana sivy zany azo isafidianana ho an'ny zanantsika izay safidy hianatra any, ao ny droit, ao ny gestion, ny informatique, ny communication, ny lettre anglaise, ny tourisme, ny agronomie, ny BTP, ny géologie appliquée et environnement. Ireo zany no lalam-piofanana izay azo hianarana ao amin'io FJKM Aravelonjona io. Dia ny andindiny makasika ny taratasy rehetra ilaina moa dia misy affichage ihany efa mipetaka ao, dia afaka manantona eny toerana ihany koa raha tena mila fanazavana fanampiny ankoatran'izay. Makasika ny resaka momba fianarana ihany, ny librairie antso tahaka ny fanoisan-taona dia misy ilay fihenam-bidy izay omen'izy ireo ho an'izay mividy fitaovam-pianarana ao aminy zany ka ao anatin'ny fiangonana zany. Ho antsika FJKM manokana moa zay tsy navita taratasy tahaka ny fanoisan-taona izy zany ho an'izay hoe hividy an'ilay fitaovam-pianaranao fa mitondra ny karatry ny maha-fiangonana zany ianao dia misitraka an'izay fihenam-bidy izay omen'ny librairie antso zay ho amin'ny fividianana an'ireo fitaovam-pianarana zay ho an'ny zanantsika. Ny sampanelina kristiana dia miantso ny mpikambana indray raha hariva satria alahady faharoany io dia mivory tahaka ny mahazatra, eo ihany koa ny fianaran-kira raha hariva amin'ny roa sasany zany dia tsy ho adino izay fivoriana sy fianaran-kira izay. Ny fihaonam-be nasionaly ny fikambanan'ny diakonina sy ny loholona dia ho tanterahana amin'ny fa 14 sy ny fa 15 ny volana aogositra ho avy zao eny amin'ny kianja filalaovam-baolina eny Mahitsy. Dia efa isy ihany moa ny fanazavana amin'ny atsipriany izay nomenan'ny diakonina tsirairay dia miomana ho amin'izay zany ho amin'ny fandehanana amin'io